miarabanao ny anaran'i Jesosy Kristy izahay avy ato amin'ny fiangonana Kristo Embassy Madagasikara amin'izao alatsinainy faha 1 ny volana Jolay taona 2024 maraina izao. Faly izahay nizaranareo foana ny rahasodia famarinana izay nosoratan'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Chris Oyakilome izay filoha mpanorina ny fiangonana Kristo Embassy manerana an-tany. Manasanao ary hiaino ny avatra Andriamanitra ho anao amin'izao anio izao. Ny lohahevitry ny trapisotiantsika anio dia hoe miaina mpandresena isan'andro. Alleluia. Ny tenin'Andriamanitra nalainy eto dia ao amin'ny jaona voalohany 5:4 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Alleluia. Manasanao hifantoka fa hiditra amin'ny famelabelaran'ny lelan'Andriamanitra sika amin'izao. Andraikitrao ny fiainanao, ary amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia manana hery amorona ny toe-javatra iainanao ianao. Fony mbola zaza ianao dia ny ray aman-dreninao ny tompon'andraikitra amin'ny toe-javatra manodidina fiainanao. Ohatra tamin'i Jesosy teraka dia napetraka tao amin'ny fihinanam-bilona izy tsy izy ny safidy izany fa satria izay ny toerana nametrahan'ny ray aman-dreniny azy. Tamin'ny fotoan'ny ray hafa ny anjely tsy nanome toromarika an'i Jesosy, fa tamin'ny Josefa izy no niteny hoe ento ny zazakely sy ny reniny dia mandro sira any Egypte. Izany dia ao amin'ny Matthieu 2:13. Tsy nandray izany fanapahan-kevitra izany Jesosy, nentina fotsiny izy amin'ny mahazaza azy. Na dia nialehibe azy izy dia nanaiky an'i Josefa sy Maria reniny foana. Kanefa tonga tamin'ny fotoana izy nanomboka nandray fanapahan-kevitra samirery tahaka ny Mosesy izay nandany atao hoe zanaky ny zanakavavin'ny Farao rehefa lehibe izy. Izany dia ao amin'ny Hébreu 12:4. Toy izany koa tsy maintsy tonga mitebika ianao izay anapahanao hevitra sy amaritanao ny toe-javatra iainanao. Misafidiana ny iaina ampandresena na ahoana na ahoana. Manapa-hevitra ny aomby amin'ny ambaratonga rehetra amin'ny fiainanao sy amin'ny zavatra rehetra ataonao ianao, satria izany no fiainana nomenanao tao amin'ny Kristy Jesosy. Aza vela ny manodidina hibaiko anao amin'ny fomba fiainanao. Ianao tsy hiara-ny zava-misy ara-toe-karena eto amin'izao tontolo izao izany. Taranaky Abrahama ianao mpandresy mandrakariva. Alleluia. Hoy ihany koa ny ao amin'ny Korintiana 2:4 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isaorana ny Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaony izay avy nandresy ka ampisehoany antitry ny fahalalana azy eny tontolo eny izahay. Amen. Izao no vakitsika tao amin'ny andiny fanokafana hoe fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Alleluia. Naterak'Andriamanitra ianao ary efa naharesy izao tontolo izao, mpandresy ianao ao amin'ny Kristy. Noho izany misafidiana ny iaina ampandresena isan'andro miaina ambonin'ny rafitra misy eto amin'izao tontolo izao. Alleluia. Voninahitra ao an'Andriamanitra ihany voatavy ianao amin'izany afatra lehibe, afatra goavana nomen'Andriamanitra ho anao izany, izay no sitrapon'Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika tsiraiavy ary. Koa raha voatavy ianao dia hivavakantsika izao dia tiako foana ianao hamerina mpandresin-davitra ny vavaka izay lazaiko eto aza mamonina dia ianao mamerina. Ray malalo